أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ثم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته فلندين دي رسل زاري فنات لبين تتكنت الله سبحانه وتعالى ari cudan taftafani wanli reka mafatuki Muhammadun sallallahu alaihi wasallam si ireo fianakavinany ary ireo panaradiazy sy zay mifikitra amin'ny fampianarany manapa-taperiny zao dunia zao insha Allah ta'ala. Yaqulu ar-rasul sallallahu alaihi wasallam inna likulli dinin khuluqa wa khuluqul islam al-haya. Naam, niteni ilay iraka mafatuku Muhammadun sallallahu alaihi wasallam manawe ni finoana rehetra ozy de manana ny toetra iavany amin'ny hafa, ka ny toetra izay iavany finoana islam amin'ny hafa dia ny toetra ny famenarana. Iratsika mahalala ry rahalahy sy anabavy ary ray aman-dreny ajana isana fa tetitsika tamin'ny herinandro dia ndresadresaka mahakasika an'izany toetra ny famenarana izany. Dia nitenentsika teto fa ny toetra ny famenarana dia anisany toetra iray takiny Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny mpino sy ho andray ireo mpanaradian'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam dia manamafy hatrany amin'ireo karazana teny izay napetrany ho atsika vahoaka ny teny izy manao hoe al-haya la ya'ti illa bi khair. Rasul sallallahu alaihi wasallam amteny manao hoe io famenarana io izy le toetra fa hoe anao manalamenatra dia mitondra anao any amin'ny hatsarana hatrany. Fatatsika fa izany toetra ny famenarana izany raha n'olona iray manana izany toetra izany dia tsy izy velivelany dia anao zavatra izay apatesitra ny Allah subhanahu wa ta'ala, ary tsy izy velively ihany koa ny anao zavatra na fihetsika izay ampitoana fon'ireo mpiray vodirindrina aminy. Inontsika tenin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam manantsika dia haka hoe tahaka ny ahoana ny fomba nazavany mpaminany sallallahu alaihi wasallam an'izany olona menatra izany. Ny faritany mpaminany sallallahu alaihi wasallam amin'ny teny efatra izany toetra ny famenarana izany hoe olona anankiray marala menatra izany. Miteny Rasul sallallahu alaihi wasallam hoe izy nandeha niteny tamin'ireo sahabany manao hoe istahyu min Allahi haqqul haya. Oka ianareo izy mba ahay alala menatra manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala indrindra. Mahaiza nareo malala menatra manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala indrindra. قلنا يا رسول الله إنا نستحي من الله والحمد لله. قلنا يا رسول الله إنا نستحي والحمد لله. نمالي زاي وزير صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فوي إذا هنجر الرسول صلى الله عليه وسلم ديا ما هاي مهنة تندين يونتين الله سبحانه وتعالى ary zay dia makasitraka ny Allah subhanahu wa ta'ala am'izany. Qala laysa dhaka, namaly azy namaly an'ireo Rasul sallallahu alaihi wasallam nanao hoe tsy izany izy ny tiako tenenina. Zany hoe mpaminany sallallahu alaihi wasallam zany eto manana fomba fijery, manana fomba fahalalany manokana fa hoe mbola tsy avy aminareo le tena tiako tenenina, mbola tsy tonga aminareo ny zavatra tiako lazaina. Walakin al-istihya min Allah haqqul haya an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a wal batna wa ma hawa wal tadhkura al-mauta wal bala wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya faman fa'ala dhalika faqad istahya min Allahi haqqul haya. Naam, Rasul sallallahu alaihi wasallam manazava am'izay eto fa hoe le tena famenarana tiako tenenina aminareo izy dia ireto.
voalohany an tahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a. Atsona hoe olona anankiray menatra dia izy mila miaro mitandrina ny faritry ny lohany ity. Zay tenin'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam zany hoe anisan'ny toetra voalohany zany ahafantarana fa olona ray manana menatra marina manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala dia tokony iarovany, tokony tandremany ny faritry ny lohany tsy ampiasainy amin'ny zavatra haram. Wal batna wa ma hawa, mila hainao ihany koa miaro amin'ny faritry ny kibonao ty tsy ampidirinao zavatra haram. Wal tadhkuru al mauta wal bala, ary mila mahafantatra ary mila matsiaro ny fahafatesana lalandava. Ny olona ray zany rehefa manana menatra ny Allah subhanahu wa ta'ala dia tokony mahatsiaro ny fahafatesana, mahatsiaro fa hoe ray andro any zao dia mbola ho faty, mbola hiala am'izao dunia izao. Fa efatra farany, wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya, ka izay olona mila ny fiainana ny akoatra hozy Rasul sallallahu alaihi wasallam dia oka izy tsy hivaky loha amin'ny haingohaingony fiainana eto ambony tany. Fa man fa'ala dhalika faqad istahya min Allahi haqqul haya, ka izay olona nanao an'ireo zavatra efatra reo, manana an'ireo toetra efatra reo mbaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia izany olona izany no tena marana menatra indrindra manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala. Eto Rasul sallallahu alaihi wasallam dia nanamara, nanazava fomba fijery hafa mahakasika an'izany toetra ny fahamenarany izany tamin'ireo sahaba na tamin'ireo mpanaradiany sy tamintsika izay mpanaraka ny finoana Islam, fa hoe ny tena toetra ny fahamenarana dia miankina amin'ireo zavatra efatra izay nitenen'i Rasul sallallahu alaihi wasallam, izany hoe antahfadha ar-ra'sa wa ma wa'a, mila ierovanao ny faritry ny lohanao sy ny zavatra rehetra ao anatin'ny loha, zany hoe manomboka amin'ny ati-doha. Ka ahoana ny fomba karakory moa ataontsika zany hiaro ny faritry ny lohantsika? Zany hoe ny loha rehetrarehetra io dia tsy azonao ampiasaina amin'ny zavatra haram. Ny faritry ny lohanao dia tsy azonao atao na ampiasaina amin'ny zavatra izay mampatezitra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Zany hoe ty masonao ty dia tsy azonao atao mijery zavatra haram. Allah subhanahu wa ta'ala ao anatin'ny Quran miteny manao hoe kullil mu'minina yaghuddu min absarihim, lazao Rasul sallallahu alaihi wasallam reo mpino mba apidina ny fijerin'izy ireo rehefa reo mandeha amin'ny lalana. Ary na mbola mitoy ihany le verset wa kullil mu'minati yaghudduna min absarihinna wa yahfazna furujahunna, ary lazao ihany koa reo mpino vavy mba apidina ny fijery na ny fahitany izy ireo. Eto zany Rasul sallallahu alaihi wasallam fa tia plaza amitsika fa io maso sy ny sofina miaraka amin'ny vava, miaraka amin'ireo ati-doha sy le saina izay mifantoka ao anatin'ny lohantsika io, dia tsy azonao ampiasaina amin'ny zavatra izay mampatesitra ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny lelanao ty tsy afaka andeha hiteny zavatra mampatesitra ny Allah subhanahu wa ta'ala, ireo manompa olona anao tsy mety zany, satria azahoana fahotana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ny saina izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala io dia tsy azonao ampidirina fahalalana izay apatezitra ny Allah subhanahu wa ta'ala sy eritreritry izay azahoana fahotana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Wal batna wa ma hawa, Rasul sallallahu alaihi wasallam dia mbola naplaza amitsika ihany koa fa ny olona tokony halala menatra amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia tokony iarovany ny faritry ny kibony. Ahoana ny fomba karakory mo ataontsika hiaro an'izany faritry ny kibontsika zany? Tokony tsy ampidirinao zavatra haram. Anao androany ty tsy afaka andeha hisoloky volan'olona, andeha hividiananao sakafo ampinaninao ny vady aman-janaka anao, sy andeha ampinaninao na ampidiranao sakafo ao anatin'ny kibonao. Izany zavatra izany dia azahoanao fahotana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala, satria tsy niazonao tamin'ny
hery ny vatanao izany vola izany fa nisolokinao tamin'ny olo-kafa ka anjo lasa mihinana zavatra haram. Waltadhkura al-mauta wal-bala, ary antsoina hoe olona manana menatra amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala dia le olona mahatsiaro lalandava ny fahafatesana. Mahatsiaro lalandava izy, mandinika lalandava fa ny fiainana eto ambony tany dia fiainana fandalovana fotsiny. Raha iandro any zany tsy maintsy hiala eto ambony tany dia tokony manao asa soa lalandava mba azahoany fahasoavana amin'ny andro farany satria any akoatra ny fiainana mandrakizay dore. Arakaraky ny asa izay nataonao teto ambony tany no atonga anao ahazo fahasoavana amin'ny Allah subhanahu wa ta'ala. Ary tokony diniantsika lalandava ihany koa fa io vatana izay nomeny Allah subhanahu wa ta'ala atsika io dia ray andro any tsy maintsy alainy amintsika, tsy maintsy ho fatitsika rehetrarehetra, ho rava ny vatana, fa ray andro any koa dia tsy maintsy atsangany Allah subhanahu wa ta'ala amin'ny fahafatesana ny zanak'olombelona rehetra mba hitsarainy azy ireo amin'ny asa izay nataony teto ambony tany. Wa man arada al-akhirata taraka zinata ad-dunya, ka izay olona mila zany fiainana ny akoatra zany tenen'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam dia oka izy tsy vakilo, oka izy tsy raharaha ny haingo sy ny zavatra ny fahombiazana na ny fahasoavana eto ambony tany. Eto akory ny finoana Islam raha laisana bavajana isana tsy manakana ny olona iray tsy ande anatsara ny vatatenany, hoe ande hitafy tsara, ande haina na ande anana trano tsara izy eo amin'ny fiarahamonina misy azy, tsy ande anana tomobily tsara izy. Tsy izay koa ny tian'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam tenenina fa ny hoe oka ianao tsy ande hivaky loatsy, oka ianao tsy le fiainana eto ambony tany no apetraka anao anatin'ny atodoanao. Anao aza mihevitra misy fa hoe eto ihany ny fiainana fa any akoatra dia tsy, rehefa maty ny zanak'olombelona dia tsy isy an'izany fiainana mandrakizay dore zany. Tsy izay Rasul sallallahu alaihi wasallam zany tia nazava amintsika fa le fiainana eto ambony tany io na dia manam-bola anao na dia manana tomobily anao fa reny rehetrarehetra reny dia zavatra karazany fandalovana fotsiny eto ambony tany, karazany moyen dia ampivoara atsika ny fiainantsika, anomanantsika n'izany amin'ny fiainana any akoatra. Fa man fa'ala dhalika faqad istahya min Allahi haqqul haya, ka izay olona nanana an'ireo toetra efatra ireo nambaran'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam dia izany le olona malala menatra tokoa eo anatrehany Allah subhanahu wa ta'ala. Eto raha laisy anabavy ary ray amalena jenisana, Rasul sallallahu alaihi wasallam zany dia nifaritany eo amin'ireo karazana toetra efatra ireo ny toetran'ny olona malala menatra marina. Ny toetran'ny fahalala menatra koa, ny toetran'ny fahamenarana koa tsy midika fa hoe, satria indraindray ny fahamenarana sy ny fahakanosana ampitovian'ny zanak'olombelona. Misy zavatra tsona hoe fahamenarana, anao mety menatra, mety anao zao ty menatra anao andeha teny ratsy manoloana ny namanao, menatra anao hitatara zavatra ratsy manoloana ny namanao, menatra anao anala lamba manoloana ny rahalanao na ny bavinao. Fa misy zavatra fakanosana, ny kanosa dia tsy mitovy amin'ny fahamenarana. Mety anao zay ty mety misy olona zany, olona azahoanao tombotsoa, azahoanao fahasoavana eto ambony tany, olona andrandrainao, olona ajainao, mety manao zavatra tsy mety manoloana anao dia inona zavatra ataonao? Tsy teneninao iny olona iny, tsy rarahanao amin'ny zavatra ratsy iny zany olona izany. Noninona fa hoe anao mety mitena azo menatra amin'ny tenena, iny kory tsy toetran'ny fahamenarana zany fa anao kanosa. Tsy mitovy velively ny toetran'ny fahamenarana sy ny fahakanosana. Ny olona kanosa zavatra hafa dia ny olona malala menatra zavatra hafa. Ka tsika zany eto tenen'ny Rasul sallallahu alaihi wasallam fa hoe ny toetra mampiavaka ny finoan'ny Islam amin'ny vahoaka hafa dia ny toetrany fahamenarana. Ka oka tsika tsirairay avy mba hay anana zany toetrany fahamenarana izany, satria
Allah subhanahu wa ta'ala dia mampiakatra voninahitra ireo olona malala menatra, amin'ireo olona izay tsy mananao foana manoloana ny mpiarabelona anazy ary tsy mananao foana ihany koa izy manoloana ny Allah subhanahu wa ta'ala izay nahary azy teto ambony tany. أقول قولي هذا وجزاكم الله خيرا سبحانك اللهم بحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.